comparaison kely indray Claude sy Gemini moa zany no tsika comparaison eto foana. Eto dia nangataka application aho. Rehefa vita ilay application dia nataoko fiche HTML mihitsy aho. Ity ilay HTML iray, ity ilay HTML iray. Ity ny tany amin'ny inona izy teo? Tany amin'ny Gemini, ity ny tao amin'ny Claude. Rehefa hita dia izao ny résultat. Ny prompt tamin'io dia tsotra, omeo application ahafahako mi-concentrer zay fotsiny ilay prompt tany voalohany. Créer moi une application pour me motiver à concentrer pendant le travail. Zay fotsiny. Na manahoana na misy diso na tsy misy diso, tsisy rarahinareo anazy fa jereo ilay comparaison. Ok, iny ilay izy dia natao HTML ilay izy rehefa vita ilay HTML dia nisokafana fotsiny dia manome an'ity ny tao amin'ny Claude dia mare. Ohatran'ny mahafinaritra. Mahafinaritra. Azo atao pause kely azo réinitialisena. Rehefa misy temps de pause dia démarrena kely indray dia misy récompense kely ato. Misy récompense kely ato ambany ato. Mahafinaritra tsara. Izy efa fichier HTML efa azoko batabataina na aiza na aiza. Efa fichier HTML tsotra io. Dia ny tato amin'ny Gemini eo tsy misy nenena azo atao fa dia eo. Fa misy point miakatra ihany koa angambany ato rehefa vita io. Tsy mbola vitako hatramin'ny farany moa ilay izy. Mety miova eo rehefa avy eo fa ato efa fantatra sady ny zavatra hiseho. Misy astuce kely moa ato. Efa fantatrareo angamba ilay teknika. Tsy hazavaiko intsony fa io ilay izy en général tena mbola henjany Claude raha resaka any anaty resaka codage zany mbola tena henjana. Izao ny résultat. Izay zavatra izay ny inspiré anahy nandeha lavidavitra kokoa dia ny créer application kely hizereko ny fotoanako miasa. Dia ity izao application créeko tao anatin'ny inona izy teo? Tao anaty Claude ihany izay méthode-n'ny Fabien Olicard indray no ampiasaiko eto. Fa tsy mitovy amin'ilay Podmore ohatran'ilay teo fa amin'ny Fabien Olicard misy 5 types na temps dia ireo ilay izy professionnel, personnel, soit obligatoire, non temps. Tsy hanazava an'ilay izy hoe inona ity dia inona ity fa io ilay izy. Dia afaka mi-ajouter activité vaovao aho. Mi-ajouter activité vaovao aho dia lasa ny activité-ako inona ilay activité ohatra hoe tuto. Ohatra dia mametraka fotsiny an'ilay ora hoe firy heure eo manao an'ilay izy dia ohatr'izay. Dia ohatr'izay hatrany hatrany. Indraindray manao lecture, manao sport dia hitako eo dia voarehako ny total androany dia niasa izao heure. Dia hitako ihany koa hoe nisy non temps ve tao anatin'ilay izy. Ity ilay non temps ity ilay fotoana very mitsitsitsy dikany fotsiny tsy fantatra hoe ahoana. Ao anatin'ny soana ao anatin'ny personnel ny loisir fa ity tena ilay very mitsitsitsy dikan'ilay scroll be fatany tsy misy nenenina akory ireny. Dia ohatr'izay. Iny izao inspiré avy amina boky aho dia ilay boky no nampidiriko tao tany anaty notebook LM. Tany indray no entiko nakaty anatin'ilay Claude hoe amoronana application momba an'ity ahafahako mijery. Dia ohatrohatr'izay ilay izy. Mahafinaritra. Mahafinaritra. Nareo ihany afaka mamorona application kelinareo ao. Tena mahafinaritra. Tena mahafinaritra be dia be ny application kely créeko anahy manokana ato. Fa amin'ny manaraka indray tsika mijery ilay izy hoe inona daholo dia atao inona daholo ilay izy. Mahazo toa daholo indray.